Ijery kely kosa ny vaovao manasongadina ny lafiny fahasalamana isika totosa io maraina io tetsy amin'ny hôtel Carlton tetsy Anosy Aramonina lalonana fanolorana ireo tatitra mikasika ny tetikasa santé net andiany faharoa izay vatsy ny USAID vola mitatitra makasika an'izay avy hatrany ara ny namana Lolo Manantsoa sy Christian Rakotondramanga. Nanatsara ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza any amin'ny commune Valinjato sy fokontany lavitoerana 509 ny fandarana asa santé net 2 vatsy ny USAID vola mitentina raiky amin'ny 30.5 tapitrisa dolara amerikanina ary naharitra 5 taona. Io ny fantatra nandritra ny lanonam-panakatonana tamin'ny fomba ofisialy ity tetikasa ity tetsy amin'ny hôtel Carlton etsy Anosy io maraina io. Ifarana amin'ny volana Jolay 13 izao ny fandarana asa santé net 2 izay niasa ho fanatsarana ny fitsaboana sy ny fampitaovana ara-panafody eto Madagasikara. Ny fandarana asa dia nanampy ihany koa ny vahoaka malagasy teo amin'ny sehatry ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza, ny sakafo ara-pahasalamana, fandrindrana amin'ny fiainam-panakaviana, fahasalamana ara-pananahana, ny ady amin'ny tazomoka sy ny aretina azo avy amin'ny firaisana, IST, VIH, SIDA. Platsaka tsitrapo maro no ny fanina sy ny vatsiana ara-pitaovana ary mena fanampiana mba hahafahan'izy ireo mitsabo ny mpiara-monina aminy. Tambazotra lehibe iarovana ny hainy malagasy efa ho 10 tapitrisa no voatsangana. Tamin'ny taona lasa dia mahery ny 2,7 ny zaza voatily sy voatsabo tamin'ny aretina pneumonia, tazo sy areti-pivalanana ary mahery ny 4,5 ny vehivavy afaka nampiasa fomba fanabeazanaisana atelina na atsindrona. Ny kendry ny azomonana ambany ny tapa voazan'ny VIH ihany koa ny fandarana asa.